Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Crée ton style avec Tio Sergio. Socavitre, Baolay, Université GSI, bijouterie Tio Sergio, manolotra anao ny vaovao. Mihamafy ny fifandonana mampifanolana ny solombavambahoaka sy ny filohan'ny repoblika tamin'ity herinandro ity, voatanisa avokoa ny fandrikanany lalalam-panerenana na tonga ny motion de déchéance na ny fampianganan'ny filoham-pirenena Rajaonary Mampianina. Itsakilan'izay, ny ampitelo ny isan'ny ireo solombavambahoaka mitaky ny fialan'ny filoham-pirenena. Efa fampelezan-kevitra ny fizarana t-shirt hoy Kamefik Noé nahazo fampitandremana avy amin'ny Senit ny candidat iray izay nanao carte de visite ny soratra hoe candidat omaly. Mangina kosa ny Senit rehefa ny HVM no mizara t-shirt tahaka ny tranga teny Sabotsynamena. Taratasy fampivarotana mikasika ny tanin'ny CIMAD miisa 3 karazany izay namidy amin'ny CIMAD tamin'ny taona roa sy roa arivo tamin'ny orinasa Filatex no namparitaka amin'ny tambazotra sosialy ankehitriny. Ara-dalàna ireo fivarotana ireo hoy ny Prime Ministre Jean Ravelonarivo izay tale général ny CIMAD tamin'izany fotoana izany. Tonga androany hariva ny patriarka ny fiangonana orthodoxe Théodoros faharoa ifanesi ny fitokanana ny toeram-pitezana zazakamboty tanterahana eto Antananarivo sy toeram-pitsabonina iray amin'ny Toliara. Any Inde, mijanona ho 20 degré Celsius ny maripana ny toerana hatreto, tafakatra 510 no maty vokatr'izany. Tsy misy vahaolana hatreto azon'ny mpitondra fanjakana raisiny, indrindra ny famanan'ny olana délestage, tato anatin'ny herinandro ny tombo ny tahan'ny fampiasana herinaratra vokatry ny fampiasana ny climatiseur. Ny Atsipriana Vetrany. La technologie d'éclairage du TV LED Changgong est la plus avancée du marché. Full HD, ultra fin, ultra complet et design. Le téléviseur LED Changgong ouvre les portes du cinéma 3D dans votre salon. TV LED Changgong, la meilleure TV à Madagascar et dans le monde entier. Baolay, toujours meilleur. Socavitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Socavitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Socavitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Bon ben je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Situé dans une nouvelle ville, GSI Bypass, Université pionnière d'Avarajan, vous propose 4 filières clés. Informatique de gestion, multimédia et communication, génie management du BTP,
Management des affaires. Inscription encore ouverte avec GSI Itos. Téléphone 034 38 174 74. GSI Bypass. Téléphone 033 17 689 34. GSI, un passeport pour l'avenir. L'EFMET, spécialiste de meubles de maison et de bureaux, vous propose des salons de qualité, des revêtements en cuir de bœuf, en tissu lavable et des hauts sables et des produits à des prix compétitifs. Meublez votre chambre à coucher avec un modèle classique au royal. Pour la salle à manger, nous proposons des modèles uniques à Madagascar en bois massif, en marbre naturel et en verre trempé. Et aussi un large choix pour le bureau. L'EFMET vous permet une garantie sur tous les meubles, livraison et installation gratuite. Ny azo ny vanikolaka, ny tanin'andrino ny tsara. Ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany. Fitsidihana maimaimpoana, mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao dia antsoy azy ny ilazana 033 21 099 06 na ry 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Oh non, encore du bourrage, j'en ai marre. Quelle perte de temps. Et saviez-vous qu'un bourrage vous coûte 2 à 3 minutes de votre temps? Vous voulez une solution? Utilisez Navigator. Le papier extra blanc avec 99,99% sans bourrage. Pour un papier standard, il y a 5 bourrages par 10 000 tirages. Navigator n'en est qu'à 1. En plus, il économisera 7% sur votre consommation d'encre et tonnerre. Navigator. Économisé par la qualité. Crée ton style avec Tio Sergio. J'ai choisi la carte Liberta. Son utilisation a été vraiment simplifiée. Avec la carte Liberta et la consommation de mon camion, je peux faire plus d'économies. C'est tellement pratique, la carte Liberta est maintenant rechargeable avec RTL Monnaie. La carte Liberta de Shell aime vous simplifier la vie. Ianao rery sisa tsy manana télé eo e? Manana télé tsika. Manana canal? Dia mitovy amin'ny tsy manana ihany zany ianao. Hitan'la le baolina maty voalohany iny a. Ilay iny a, sady mbola misy match ara. Kosa za jery ka. Vous n'êtes pas agent, vous êtes clandestin. La télé sans canal, ce n'est pas de la télé. Nouveau, sucré, finesse, plaisir. Le nouveau Goutti d'or, saupoudré de sucre, légèrement caramélisé, c'est le rayon de soleil dans votre journée. Goutti d'or, ta pause délicieusement sucrée. À 500 et 200 arrière. Goutti, tous les plaisirs de la vie.
Libertalia Music Records, yes with you, manolotra ho anao. Libertalia Music Festival, ny 28, 29, 30 mai. Miza, Tsiliv, Stéphanie, Jimmy Bezantou, Dansmena, Silo, Mimine, The Dizzy Brains, Tambourgas, Unza, Dedeke, Sax Machine Fruit Race Car, Panouan, Libertalia Music Records, Carlton, Alia, Yes With You, Libertalia Music Festival, Carlton Park Anous, Amphitura Live. Ankafalindra tomboky lasongo vavy izy dina tokantrano amin'izao takarivo zao tonga soa atao anatin'ny fampalamba avao ny fahita lavitra Gold TV manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany vaovao mikasika ny politika avy hatrany no isantarantsika ny fiarana amin'ny tiany ity niakatra indray nisan'ny solombam-bahoaka izay mitaky ny fialan'ny filoham-pirenena Erazonary Mampianina namaly ny filohan'ny repoblika izy ireo androany ny tanisain'izy ireo ny fandikana lalampanorenana nahatonga ny motion de déchéance na ny fiampanganan'ny filoha Erazonary Mampianina nolan'izy ireo ny talata farany teo nambaran'izy ireo ihany koa fa misy ny tsindry atao amin'ny solombam-bahoaka hafa mahatonga azy ireo mbola manona ny fitondrana mijoro ankehitriny. Fanadezina. Raika amby roapolo amby zato no nifidy ny eny ny talata alina farany teo. Ny ampy telo kosa izany androany lasa 4 amby zato niantrana manoloana ny mpanao gazety teto. Tsy fitsanganan'ny HCJ na ny Haute Cour de Justice tao anatin'ny 12 volana araka ny voalazan'ny 720 amby zato amin'ny lalampanorenana. Fandikanany andininy faharoa mikasika ny mahalaika ny firenena malagasy izay nisy tamin'ny fampihavana-pirenena teo izay nitarihan'ny FFKM. Fampifangaroana andraikitra teo amin'ny fahefanam-panatanteraka sy ny mpanao lalàna. Fandikanany andininy fa 720 ao amin'ny lalampanorenana ihany koa izay milaza fa manana 3 herinandro ny filoham-pirenena anaovana soni ny fampananakery ny lalàna lanty ny anivon'ny antenimieram-pirenena. Ankoatr'ireo ny fiazomana ny senita na dia rafitra efa lany andro aza. Ireo amin'ny ankapobeny fandikan-dalàna hiampangany sy solombam-bahoaka ny filoham-pirenena. Tsy ireo anao fa novalin'ny filoham-pirenena tamin'ny kabarany alarobia teo ka nitondrany solombam-bahoaka fanamariana androany. Aza vidividy ny resaka fa ny zavatra ny ampangananao no valio ary tsy ny TVM manao razavanao n'izay na ny fa any amin'ny HCC any ianao araka ny voalaza teo any ianao no manao ny mémoire de défense tao manao ny conclusion ny avocanao any ianao no manazava an'izay fa resaka hafa no samy araka ny voalaza ny député dinanao miavina teo raha ohatra raisy ohatra tsotsotra tsy anatreko hoe ohatra ny ataoko fa tsy hoe za miampiveny filoham-pirenena sao dia misy amargamina indray fa ohatra hoe misy olona voapanga anankiray halatra koa ny ampangananao ka rehefa hiaro tena ianao alohan'ny fitsarana ny adinareo mivady no azavainao zay ke zavatra tamin'ny filoham-pirenena. Re ihany koa nanomboka omaly ny amin'ny mety isin'ny fitanilany eo amin'ny fomba hitsaran'ny HCC ity raharaha ity ny amin'ny mety ho fividianana ireo mpitsara ao amin'ny ity androm-pitsarana ity namaly izany ihany koa ireo solombam-bahoaka androany. Manaiky an'ireo mpikambana amin'izany HCC izany mba andraina ndraiky ieny andinika tsara ny lalàna misy ieny ihany koa raha ilaina zany ny feno-bahoaka izay entin'ny solombava-bahoaka ireky. Zay vao manapa-kevitra raisiny andraikitrareo anareo mpikambana ao amin'ny haute cour constitutionnelle raha misy manome volany raisiny vola fatany enoy fotsiny ny feo ny eritreritrinareo lany makasitraka makatelina kopitrasy tofobava. Io marain'io nisy andian'olona tonga nitondra sorobaventy teny amin'ny antenimieram-pirenena manohitra ny motion de déchéance na ny fiampangana atao ny filoham-pirenena ankehitriny. Nampitandrany amin'izany ihany koa ireo solombam-bahoaka nambaran'izy ireo fa ny fitondram-panjakana no mampanjaka ny gaboraraka. Miantso ny namana tsy hanao provocation ka hitondratondra olona hivoaka fa tsy mety zany. Tsy atao mamasina atao quatrième manao mpitahorona mitondran'la olona efapolo. Atavekavy filosity mbola filohanao aloha hatramin'ny 15 jours mba avoaka contenir amin'ny jaune fa mampalelo izy. Ary mba esory dia sazy ataonareo aminy satria mba mpandraraha
namako zao na ohatry ny zandriko sazinareo izy film ilany nalainareo ao de dressement fiscal tsy raha asolo satria mba manampy izy reo sisa manampy président raha olokafa na izahay angamba reny de ataoko imoraiky no tonga teo nanambotsy nanaofa pomba la primogène trofo regny fa ny fitondrana sy ny fanjakana zany no manao kaborara an'ity firenena ty nangina tanteraka ny solombambaoaka mpanohana ny filoha-pirenena sy ireo état-major politika ny HVM androany raha toka totoafo ny fanambarana nataon'izy ireo maly taorin'ny kabarin'ny filoha-pirenena ny alarobia atoandro teo mazava zao fa vao mainka mihasarotra ho azy ny raharaha ary miamrahina ny solombambaoaka mienjana trano ny tady raha ny feo mandeha ny teny tsy mba zaza androany ihany koa dia efa miainga any sahady ny fitsipapitokisana ny gouvernemanta Jean Ravelonarivo. Eo amin'izay raharaha politika izay hatrany miateratra ny lalana ivoan'ny filoha-pirenena ankehitriny ankoatra ny fiampangany solombambahoaka azy io mpandika lalam-panorenana miala tsikelikely ihany koa ny mpanolotsaina azy nitarika izany mpanao politika Voninahitra sy Jean Eugène nambaran'ny filoha teo aloha Zafy Albert ihany koa fa efa napozina ny zava-mitranga ankehitriny manoloan'izany mahatoky hatrany ny prime ministre fa tsy maintsy atao ny fifidianana bentanana amin'ny faraika amby 30 ny volana Jolay ho avy izao ary ny fanadihadiana. Efa napozina ny sasany fafanaony hoy kosa ny hafa samy manana ny fijeriny hevitry Voninahitra Jean Eugène izay fantatry ny rehetra fa mpanolotsain'ny filoha-pirenena ny mpanara-baovao ny mpanolotsain'ny filoha-pirenena izay voalaza fa mpanolo batomafana azy hatramin'izay tsy nasiana vidiny ny mpanolotsaina hoe ity mpanao politika ity androany tsy misy taingina samby rendrika hoy hatrany izy manomboka zao dia sy conseil politique ny président de république itsolo ary tsy tompona ndraiky izay itsolo ny dino ny zavatra misy zany zara teo koa tsy ilaina démission taratasy zany zanga voatendry ara-taratasy ataoko démission arambava orepoko reo tany satria za manana boroe ary izy koa nendrenaka amin'ny vavany dia mivavako koa nanaovako démission satria ny antony alako dia sanany karazana marionnette fotsiny zay eo tsisy dikany hoe anarany hoe conseil politique milalao tanana zahay zao ny tokony baolina lalavinay zao amin'ny fotoana zao natao lohan'ina zao raha natsona zay mba mitondra ny zarabrikité zao tokony ataontsika rovana ty filoha-pirenena ty tsy nisy didim-panjakana atreto manendry ireo mpanolotsaina manokany filoha-pirenena hoy Voninahitra ny asa maina tsy nandray karama ve zany izy ireo tao anatin'izay herintaona sy tapany latsaka izay sa fomba ahoana no ahafahana manome karama azy ireo avy amin'ny volam-panjakana isan'ny nandrasana ihany koa ny faneho-kevitry ny filoha-pirenena teo aloha ny profesora Zafy Albert efa napozina ny zava-nitranga ankehitriny raha ny heviny ity farany izay efa nisedra raha tahaka izao ihany koa tamin'ny taona 2017 fony izy mbola teo amin'ny fitondrana indray moa za aloha tsy dia miditra amin'iny loatra satria fa zany hitanao fa tamin'ny fahatsy niataka kely tamin'ny zavatra io e nantony atako dia zay raha tsy mipetraka dia rafitra io rehefa à travers iny navao ny zavatra tena mety za tsy afaka hiditra amin'io fantatro fa tsy mety zao ny ho vokany zay tsy andeha fa tefa andalana amin'ny zavatra tokony atao tsy tiako zao ny vokany zao miamiady rery hatrany ny filoha-pirenena sy ireo mpiaradia aminy fanontaniana mbola iandrasam-balina mety ho toy ny tantara ho an'ny prime ministre Jean Ravelonarivo tsy maintsy vita amin'ny ity taona ity ny fifidianana ben'ny tanàna hatreto dia maintenu ny fifidianana amin'ny 30 volana Jolay araka izany tsy miova ny tanjona ho an'ny gouvernemanta Ravelonarivo tsy maintsy mandroso ny fikarakarana ny fifidianana andrasana ny hoe ifanaraka amin'ny fitoniana ilain'ny fikarakarana ny fifidianana ve ity toedra ara-politika mihamafana isan'andro ity mazava ho azy fa anova zavatra maro be eto amin'ny firenena ny fanapa-kevitry ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana na ahoana vokany ivoaka eo Vaovao mikasika ny fiatrehana ny fifidianana ben'ny tanàna tsy mbola misy hatreto ny lalàna mifeny ny feptaona mialohan'ny fampelezan-kevitra na ny pré-campagne raha nambaran'ny filoha nasionaly ny KMF Knoe fiarahamonim-pirenena misana ny fanaraha-maso ny fifidianana efa fampelezan-kevitra avokoa na ny fizarana flyers na ny fizarana t-shirt raha nambarany ny zava-nisy omaly ary nampametra-panontaniana ny mpanara-baovao na mpiatsona noho ny carte de visite misy soratra hoe candidat ny candidat iray tsy nisy resaka kosa ny momba ny fizarana t-shirt manerana nosy ankehitriny ny andindiny miaraka amin'ny Zora Kotondriny.
Izy no mendrika fampelezakevitra kokoa ny carte de visite iray izay fananana manokany olona iray ahitana soratra hoe candidat ben'ny tanàna ve mety ho nozaraina tamin'ny olom-patatra 100 na 200 na 1000 sa t-shirt misy anarana toko sy logo nan-toko izay efa zaraina manerana Madagasikara ankehitriny na ihany koa logo na anarana toko sy anarana candidat misoratra amin'ny asa fanamboaran-dalana hita tamin'ny EPP ary napetraka teo amin'ny fokontany. Nampanatsoiny senita omaly ny candidat iray no ity carte de visite ity. Nampitandremana noho izany io candidat ben'ny tanàna eto Andrenivohitra io fa hoe tsy manara-dalàna izany. Tsy ny vahoaka mpifidy rehetra eto Andrenivohitra nefa no nizarany io candidat io carte de visite io. Izakilan'izay nefa hitapoky itam-pirenena ny fampahafantarana mailo amin'ny alalan'ny t-shirt sy logo sy ny soratra hoe HVM amin'ny t-shirt izay efa nozaraina manerana Madagasikara ankehitriny ary efa anaovan'ny mponina mandehandeha. Teo ambany mason'ny filoham-pirenena no izarana izany teny Sabotsina Mena saingy mangina ny senita. Toy izany ihany koa ny candidat iray avy amin'ny antoko HVM izay tsy tahotra tsenatra mampiharihary ny anarany sy ny filazany fa miasa ho an'ny vahoaka teny Ankadikely Ilafy. Hita tamin'ny fanamboaran-dalana, fanamboarana sekoly nefa nangina ihany koa ny senita. Raha ny fanazavan'ireo avy amin'ny fiarahamonim-pirenena mpanara-maso ny fifidianana samy efa endrika fampelezakevitra avokoa ireo rehetra ireo. Raha ny marina tafiditra zay satria efa manomboka mampahafantatry ny olona izy ny momba azy. Na io ane le hoe milaza le amintsika mako par définition le hoe manao propagande de milaza hoe fidio ako na fidio ra ihany. Fa ny tsy voatery amin'ny vava zay fa tsy maintsy na t-shirt ary na etikety na afisy apetraka ka misy ahitana taratra hoe fandikana zay zavatra zay dia efa azo lazaina hoe fampelezakevitra. Mazava ho azy fa miteraka tsy fahatokisam-pifidy sy ny antoko politika ny senita ny tranga tahaka izany. Iazakazahana ny famerana ny carte de visite ho an'ny candidat iray nefa jerem-potsiny ny ambaran'ny fiarahamonim-pirenena fa fampelezakevitra melon'ny fotoana nataon'ny antoko eo amin'ny fitondrana. Na inona ambara tranga izay mampiana ny fahatokisan'ny rehetra ny senita ny tahaka izany. Ary mampiahy ihany maro ny famitanila ary miandany amin'ny candidat-mpanjakana ity rafitra ny teteza mita mikarakara ny fifidianana ity. Lafim-baovao tanteraka kosa indray fa elona no nivoaka tamin'ny tambazotra sosialy samihafa ny taratasy fampivarotana tany mpanjakana nataon'ny Seimad sy ny mpandraraha iray malaza eto Madagasikara 2 miliara mahery. Izany vidin'ny tany mpanjakana misy 7 namidiny tale jeneralin'ny Seimad Jean Ravelinarivo tamin'ny orinasa Filatex tamin'ny taona 2000. Nilaza ny tenany androany fa nanana fahefana hivarotra ny tanin'ny Seimad tamin'ireny fotoana ireny ary tafiditra indrindra tao anatin'ny politika ny fanjakana izany no nitsifisiany ny famatsim-bola avy any ivelany. Ny andindiny miaraka amin'ny Michel Aranartson. Ireto amin'ny sary ireto ny taratasy fampivarotana tany mpanjakana nisy teo amin'ny orinasa Filatex sy ny tale jeneraly ny Seimad tamin'izany izay mameno ny tambazotra ny internet ankehitriny. Tany mirefy 2 hektara sy 3.30 ary mitetina 5.50 tapitrisa ariary. Tany mirefy 2 hektara sy 7.20 ary 3.70 santiara mitetina 20 tapitrisa ariary ary tany mirefy 3 ary sy 70 santiara mitetina 100 tapitrisa ariary. Ireo tany ireo izay lasa niteraka olona taty aoriana nandritry ny ireny fotoana teteza mita ireny noho ny fisian'ny mponina izay nanoro-ponenina tamin'ny tany efa namidin'ny Seimad ho an'ny mpandraraha karana. Ara-dalàna ny fampivarotana ho ny Prime Ministre Jean Ravelinarivo izay tale jeneralin'ny Seimad tamin'izany fotoana izany tetika asa mpanjakana izany. Tamin'izaho tale jeneralin'ny Seimad ene nanana fahefana hivarotra tany ary ny politika ny fanjakana tamin'ny taona 2020 dia ny fanamboarana trano manerana ny Madagasikara. Ary raha tonga teo ny tenako tsy nisy subvention namen'ny fanjakana na ray fa amin'ny alalan'izay zany ny participation ny fanjakana. Nankatoavy ny filan-kevitry ny gouvernemanta izany. Nankatoavy ny filan-kevitry ny tantana ny Seimad koa izany ary ao anatin'ny pouvoir madio sy mangarahara ara-dalàna. Ary ny vola azo teo dia nanaovana an'ireny trano manerana ny nosy ireny.
Tamin'ny fotoana niverena ny filoham-pirenena Didier Ratsiraka teo amin'ny fitondrana no nanaovan'ny CEIMAD ny fivarotana amin'ny ampahany maro amin'ireo tany izay misy olana ankehitriny araka ireo antota taratasy ireo, izay no hamarin'ny Prime Ministra androany. Orinasa iray ihany no nivarotana ireo karazana tany 3 samihafa lazain'ny taratasy fifampivarotana miparitaka amin'ny internet ankehitriny. Mazava izany izao fa efa ho 12 taona izao no efa fananan'ny orinasa tsy miankina ireo tany ireo no izavy fampivarotana ara-dalàna izay. Nikasa-piasa ireo tany ireo ilay orinasa tsy miankina tamin'ny tetezamita dia ireny niteraka olana ireny no ny fisian'ny ponina efa nanoro-ponenina tamin'izany tany efa lafo izany. Ny tsy fanajana ny lalam-panorenana no mampiatona ny fanampiana avy any amin'ny mpamatsy vola raha ny fanazavana no entin'ny filohany antoko MTS iray amin'ny antoko politika manona ny fitondrana ary ministra ny asa vaventy Roland Ratsiraka androany etsy ankilany tsy ampy ny vola namboarana ny lalana eto Antananarivo raha ny fanazavany hatrany fanatetiny. Nanaiky ny ministra ny asa vaventy filohan'ny MTS Roland Ratsiraka androany fa tsy voahaja ny lalam-panorenana eto Madagasikara. Ny antoko MTS izay isan'ireo tompon'antoka miara-mitondra ny firenena amin'ny antoko HVM ankehitriny ary isan'ireo antoko izay manohana ny filoham-pirenena amin'ny fandaharana asany. Misy fiantraikany amin'ny asan'ny ministera tsy fanajana ny lalam-panorenana ankehitriny io, hoy ny ministra. Ka mazava loatra ne raha ohatra ka hitan'ny mpamatsy vola fotsiny hoe tsy voahaja ny lalam-panorenana, tsy hajainao ny lalàna velona dia tsy maintsy miempotra ny izy. Dia efa miempotra izy dia fatatsika ihany fa mety miempotra 5 taona, miempotra 10 taona. Adinio tsara fa ny tena zavatra angatan'ny olona mpiara-dia amintsika ne dia inona? Tsika mametraka lalàna hoe zao ny lalàna. Dia enao ndray ny lalàna aty aminao tsy mitovy any ivelany, fa enao ndray nefa tsy manaja ilay lalàna apetraka ao. Ny zavatra angatan'ny mpamatsy vola miaraka amintsika dia hoe ajaio ny lalàna amin'ny tokony ho izy. Donc tsika rehetra zany tokony manaja lalàna izay apetrakantsika, izay nisoratatsika. Tsika zany ohatrany hoe manoratra zavatra nefa tsy manaja an'ilay zavatra. Afaka milaza tena fa tsy tompona andraikitra amin'ny voalaza fa tsy fanajana lalam-panorenana io ve ny gouvernemanta Ravelonarivo izay misy ny ministra Roland Ratsiraka. Nahoana tsy nijorona ny ohatra sy nilaza izany ny ministra hatramin'izay. Androany fantatra fa misy fiantraikany amin'ny fampandrosoana ny tsy fanajana ny lalam-panorenana izay vola eo am-pelantanana noho izany no entina miasa. 2 miliara ariary io ny teti-bolan'ny ministeran'ny asa vaventy entina hanamboarana ny lalam-pirenena fa 470. Orinasa frantsay no nahazo ny tolo-bidy. Amin'ity herinandro ity ihany koa ny valy ny appel d'offre momba ny RN44, ny tetezana rehetra izay amboarina amin'ny RN44 makany Ambatondrazaka, $2 millions dia tokony hanomboka amin'ny volana Jolay ny asa. Orinasa frantsay anankiray izay efa miasa matetika eto amintsika no nahazo an'ilay izy. Samy manaiky izany hatreto na ny team na ny MTS izay tarihan'ny ministra Roland Ratsiraka fa tsy voahaja ny lalam-panorenana eto. Ny filoham-pirenena no ambaran'ny député fa manitsakitsaka izany hatreto. Ireo ministra team sy MTS nefa mbola mijanona ao amin'ny gouvernemanta. Tokafaritra amin'izay tontolo ny fizahantany izay hatrany mbola vitsy sy ny trano fandraisam-bahiny eto Madagasikara no manana mari-pakasitrahana iraisam-pirenena ho an'ny fampivoarana maharitra. Isan'ny fepetra takian'ny vahiny manao fitsidihana nefa izany raha ny nambaran'ny mpisehatra eo amin'ny fampiatranoana nisy arak'izany falorina mari-pakasitrahana iraisam-pirenena ho an'ny trano fandraisam-bahiny nahavita fiofanana. Doany Andrenjatovo. Anisan'ny fepetra takian'ireo mpizahatany vahiny mivantana amin'ireo trano fandraisam-bahiny eto Madagasikara ny fankasitrahana amin'ny fampivoarana maharitra. Fiofanana noratovina manokana tany ivelany momba ny kalitaon'ny fandraisam-bahiny, foto-drafitrasa, sakafo sy ny sisa ny mari-drefy tsy maintsy hajaina ary misy fenitra iraisam-pirenena ny tsy maintsy tratrarina. Fa voalohany indrindra aloha ho an'ny touriste zany ilay izy. Ny touriste zany zao mangataka mihitsy amin'ny teny frantsay moa izy ny atao hoe demandeur. Mangataka an'izany produit durable zany dia ohatrany hoe alamody zany ny tourisme durable, écotourisme amin'izao fotoana izao dia misy zany demande, misy besoin dia izay an'izay zany anisany namezanay nangalanay ny zahanay naka ny certification iny. Tafiditra anatin'ny 100 andro ny ministera ny fampivoarana maharitra amin'ireo trano fandraisam-bahiny eto Madagasikara raha ny fanazavan'ny ministra androany. Isan'ny fanentanana azy ireo araka izany. Ny tourisme durable io anisany priorité an'ny ministera fizahantany zany.
zay zany no mahatonga ny ministera manoana hatrany zao hitsika zao satria araka ny voalazako teo dia ny zava-dehibe eto amintsika dia ny ireo zavaboary eto amintsika ny ranomasina ireny parcs nationaux reny zany no produit touristique de premier rang de premier ordre eto Madagascar. Tompony andraikitra enina mianada avy amin'ireo trano fandraisam-bahiny maromaro no nahazo izany mari-pahaizana sy fankasitrahana izany androany. Tafiditra anatin'ny foara iraisam-pirenena momba ny fizahantany ITM izay atao eto amintsika ankehitriny. Ity fizarana mari-pankasitrahana natao androany teny amin'ny hôtel Palisandre Rambondrona ity. Fitrandrana Renakibon'ny tany mbola eto amin'ny tsena anatiny ihany hatreto no ivarotany Madagasikara ny Sultan mavesatra trandrainy ao Tsimororo no izany tsy mbola mifanaraka amin'ny fenitra ilain'ny tsena iraisam-pirenena. Tsy mbola isan'ny mpanjifa izany kosa nefa hatreto ny orinasa mpanjakana Jirama ankilany nanambara ny filohan'ny fivipamana ny fikambana ny mpandraraha eto Madagasikara fa mety hisy fiantraikany amin'ny fanetsena ny toekarena izay efa natomboka ny zava-misy ny anivon'ny antenimieram-pirenena fanadidina. Raha etsy Barila amin'izao fotoan'izao ny tahirina Sultan mavesatra ao Tsimororo. Iray volana sy tapan'izao nahafahan'ny orinasa Madagasikara ny trandraka sy ny tatitra izany araka ny fanapa-kevitra nivoaka tamin'ny filan-kevitry ny minisitra ny 12 aprily farany teo. Efa manomboka mivarotra izany amin'ny mpandraraha tsy miankina ihany koa ity orinasa ity. Tsy eo amin'ity taona ity kosa nefa no ahafahan'ny orinasa mpanjakana Jirama mampiasa izany noho ny fahasimban'ny milina ampiasainy. Mora lavitra 570 hatramin'ny 900 latsaky ny vidin'ny Sultan jifaina araka ny marefy ao Amerika Avaratra, Eropa, Afrika ary Dubai raha nambara ny tompona andraikitra ao amin'ny ministera eo anivon'ny prezidansa amin'ny sanany Renakibon'ny tany. Io zany dia efa fananan'ny Madagasikara le io dia zany hoe izy no mitady izay olona afaka hividy an'ireo zavatra ireo ho amidy eto amin'ny tsena anatin'ireo vokatra ireo ary amidy amin'ny vidiny izay ataontsika hoe concurrentiel mihoatra amin'ny prix any amin'ny marché international. Zany hoe vokatra eto toerana io dia angamba fanirina sady izay koa le zavatra eritreretina hoe vokatra eto toerana mba moramora vidy kokoa mihoatra amin'ny afarana avy any ivelany. Tsy mbola tao anatin'ny 5 taona araka izany ny andranana ny Sultan mavesatra vokariny eto Madagasikara makany ivelany. Atao anatin'ny 2 taona, 9 barily isan'andro no fantatra fa ilain'ny tsena anatiny. Zava-poana izany ezaka vita rehetra izany raha toa ka tsy mbola milamina ny lafin'ny politika eto Madagasikara raha ny hevitry ny filohan'ny fivipamaha. Amin'ny volana Jona avy izao no voafaritra famoahana ny famatsiam-bolam-pahany voalohany avy amin'ny FMI. Tokony hajanona nefa ny ady politika mba ahafahana mampandroso ny firenena. Zay dia miady ny hijanona amin'ny ady la politika mihitsy fa andao aloha anarina an'ity firenena ity fa mila fandriampahalemana mihitsy Madagasikara ahafahana mampandroso azy zao amin'izao fotoana izao. Ny fifampiresana mba ahitana vahaolana ny sosikevitra arosiny raha tsy ahivina efa tamin'ny taona 2014 no nanomboana ny ezaka amin'ny fitrandrana Sultan mavesatra ao Tsimororo. Ny volana Novambra tamin'ny taona 2012 vao nivoaka ny fankatoavana amin'ny fahafahana mitrandraka raha toa ka ny volana Aprily teo vao nivoaka ny fahazondalana mitrandraka sy mitatitra. Fa tany mandina ny 7 hektara latsaka ny mbola azo ambolena amin'ny faritra afovoany andrefan'ny Madagasikara raha nambara ny avy anivon'ny PADR androany. Mbola ny 7.7 isanjato amin'io ihany nefa hatreto no efa misy mitrandraka. Miaraka amin'ny teknikan'ny volo-rakotra azo ampiakarana ny tany famokaram-bary eto Madagasikara, ny fitrandrahana ny tany ireo tany izay mamokatra vary 3 hatramin'ny 5 taona isaky ny hektara. Fanadidiny Zora Kotindrina. Ny faritra Bongolava sy ny tapany andrefan'ny faritra Vakinankaratra amin'ny ankapobeny no misy ireo tany 7,707 hektara azo ambolena ireo. Hatreto anefa ny 7,700 indreo izany hoe 2,707 hektara amin'ireo ihany hatreto no mbola misy mitrandraka. Tampitanety ny ankabeazan'izy ireo saingy azo ampiarana tsara ny teknikan'ny volo-rakotra na ny agroécologie raha ny nambarany avy eo amin'ny PADR na ny plan d'action pour le développement rural. Io teknika io izay ahafahana mamokatra vary hatramin'ny 5 taona isan'ny hektara. Mahomby kokoa ity teknika ity raha ampitaina amin'ny teknika fambolena hatr'izay. Amin'ny ankapobeny, manodidina ny 5 ka hatramin'ny 9 taona isan'ny hektara ny vary miakatra amin'ny tanimbary mahazatra sy manaraka ireo teknika fambolem-bary teo aloha raha ny fanazavana androany. Mahatratra hatramin'ny 3 ka hatramin'ny 4 hektara kosa nefa ny vokatra amin'ireo tany tsotra
tsy fambolena vary. Mahatratratra amin'ny 5 taona kosa izany ho an'ireo tany efa nohajariana fotoana elaela tamin'ny voly rakotra. Raha ny antontanisan'ny Instat farany mikasika ny vokabary, manodidina ny 7,4 taona ny vary miakatra amin'ireo faritra ireo izay niantoka ny 2.1 isanjaton'ny famokarana nasionaly. Afaka mamatsy ny 4.20 isanjaton'ny filana nasionaly, izany hoe manodidina ny 4,704 taona izany ireo toerana ireo raha voatrandraka avokoa. Amin'ny ankapobeny, ireo toerana ireo hatreto no mamatsy vary ny ao Antsirabe renivohitra sy ny ampahany eto Antananarivo. Tsy ny vary ihany fa azo ampiasaina amin'ity teknika ity ihany koa ny fambolena katsaka sy ny sisa raha ny taritra nataon'ny PADR androany hatrany nandritra ny atrikasa mikasika ny fanomezan-danja ny fambolem-bary sy ny fambolena amin'ny voly rakotra. Vaovao ny fahasalamana kosa indray ny folo isanjaton'ny ilay zaraina amin'ny vahoaka ihany no fantatra fa miasa araka ny tokony ho izy. Anaovan'ny olona fitadiavam-boly izy ireny amin'izao fotoana izao isin'ny sazy hiantra amin'izay tratra manao fananiana izany raha nambarany tompona andraikitra etsy ankilany tsy mbola misy ny fanefitra maritra ho any areti-maso conjonctivite. Fanadidiny Doany Andrejatovo. Ratsahivina, efa anjato no matatra amin'izay nanamboan'ny taona 2024 izay any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara raha ny fanazavana azo avy amin'ireo tompona andraikitra ny toerana. Raha ny fanazavana hatrany, tsy miasa araka ny tokony ho izy ny 570 isanjaton'ireo lahy misy odi-moka tokony iarovana amin'ny moka. Isin'ny sazy hiatra amin'ireo izay tratra manimba ireny fitaovana ireny raha nambaran'ny tompona andraikitra. Be dia be mihitsy ny olona ampiasany lehilahy izay zaraina iarovana ny moka, ampiasaina ataovana zavatra hafa, ampiasaina anjonoana ohatra ny toerana sasany na amidy mihitsy ary. Nareo dia afaka mijery an'izany fa amidin'ny olona ny izy. Aiza moa ny fomba iarovana lesy. Rehefa manavo nefa ny olona koa rehefa manavo indray izy dia inona zavatra miseho? Tsy manatona an'ilay toeram-pitsaboana izy. Raha ny faritra atsimo no lasibatry ny areti-moka, ny faritra Sava kosa indray no tratra ny conjonctivite. Ny voalohany taona ny tena nirongatra ity aretina ity tany Atsinanana. Hatreto tsy mbola misy fanafody fanefitra, ny misoroka ihany no azo atao. Jerevana le ataontsika hoe évolution, fivoaran'io le conjonctivite io ao anatin'ny taona iray dia matetika eo amin'ny volana marsa volana avril eo no tena misy azy. Ary rehefa miena le rano rehefa tonga ny saison de pluie, le ranon'orana zany dia miena le izy dia iny tena mirongatra le izy. Tafiditra anatin'ny fankalazana ny 500 taonan'ny hôpitaly HCR ity taona 2024 ity. Nisy araka izany ny fanavaozana ireo fitaovana ary fanamboarana ireo trano efa antitra mba hoentina kalazana izany tsy herintaona izany. Araka nambaran'ny tompona andraikitra, nahazo milina lehibe ahafahana mamokatra oksijena ihany koa ity hôpitaly ity. Vaovao mikasika ny fetin'ny Renikosa indray izay ankalazaina amin'ny alahady ho avy izao. Fety be sy fivoriam-pianakaviana fifanatoanan'ny mpianakavy izany amin'ny ankapobeny ho an'ny ankamaroany ny ankohonana izay manana efa mividy amin'izany. Tsy voatery hitovy sy hanaraka ny hetsika maro atao ety an-drenivohitra mikasika izay fety izay nefa ny eny ambanivohitra na dia mahafantatra tsara ny fisian'izany fety izany azy. Fanadidiny Doany Andrejatovo. Amin'ny folora sy sasana andalovanay teto amin'ny commune ambanivohitra Ambohidratrimo, ato anatin'ny tokantranon'ny Mama Claire sady mikarakara ny sakafo atoandro no manavary ity rem-pianakaviana ity. Efa 80 taona izy, rem-pianakaviana feno, tsy nandao ny tokantrano nikarakara izany izy nandritra ny 30 taona nanana ny tokantrano. Valo mianadahy ny zanany rehefa samy manana tokantrano avokoa. Efa tafakatra valany koa ny zavikelyn'ity rem-pianakaviana ity. Rem-pianakaviana feno izy saingy tsy dia zatra loatra nankalaza ny fetin'ireny izy mianakavy hatramin'izay. Za tsy manao aloha hatreto hoe tsy manao tsy hoe za kory zany tsy hoe dia hoe mahatapadirana fa efa tsy niainako mihitsy ny le ohatrany hoe maka hoana re zany manasaro zavatra. Hoe fetin'ireny fête de mère dia io aloha dia anao an'ity zavatra rehetra ity. Fa ny ahy zany entiko ohatrany hoe trotra ihany. Noho izany tsy mitaky vola be ny fanomezana goavana avy amin'ny zanaka manjafy ny Mama Claire. Nalala fiafiana izy ary mahafantatra ny fahasahiranany zanany. Tsy amorona ny tsy misy mivady aman-janako rehefa tsy misy fa na ranom-bomanga ary fa tsy ampamorona ny tsy misy hoe rehefa ohatra hoe tsy misy zany ny cadeau amin'ny zanako dia monjomonjo be ana mivadiko. Fa ny ahy entiko milamina mandraindray ary tsy tsaroana. Marina
tena izany. Amin'ny alahady izao fetin'ireny tsy miova ny fandaram-potoana, mitohitoy isan'andro ny fiainana tsy voatery ho tsara ny loka amin'ny fotoana io raha ny nambarany. Eny am-piangonana kosa ny mba hivoahan'ny trano, ny vorian'ireo zanaka manjavy kosa nefa ny mba hanofinofiny. Misy na tsy fetin'ireny ary ako dia afaka manao sakafo matsiro. Fa na rambomanga ary zany misy eo am-pelantanan'ny zanako sy ny vadiko dia hoaniko ampifaliana dia hivavaka azy eo amin'ny lady. Dia hivavaka sotra an'Andriamanitra satria velona. Fa raha tsy izy manome an'izay koa tsy misy zany. Zay. Araka izany manana fanerinany ohatran'ny zanaka manjafy mitaka ny rem-pianakaviana rehetra ity rem-pianakaviana ity amin'ny fetin'ireny. Efa zatra miasa eny ambanivohitra nefa izy mivady tsy misy fety manokana homanin'izy ireo ankoatra ny fiaraha-mivavaka ao am-piangonana. Ny fiainan'ny Mama Claire izay pirofo ny fahatsoran'ny rem-pianakaviana eny ambanivohitra na dia miazakazaka mafy aza ny dokam-barotra sy ny fety samihafa momba ny fetin'ireny eto Antananarivo. Tokantrano iray ny Ambohidratrimo tsy mividy fa mitango taretra amainina ary avadika ho tady izany efa manam-panjifa raikitra izy ireo amin'ity asa ity asa izay madinika azo atao vadina asa tsara ho an'ity fianakaviana iray ity fanadihadiana momba ny fiarakarena-Andrabe Jean eny amin'ny Fokotany Mahatsinjo amin'ny distrikana Ambohidratrimo no entina aminao manaraka. Tsy mamboly taretra izy ireo fa mitango izay maniry eny an-tsaha. Asa isan'andro izany miaraka hatrany izy mivady reto mifototra amin'ny fanamboarana tady vita amin'ny taretra ny asany. Taretra izany alaina dia fitsora dia atao dia avy eo ranondrano homatorana entana sy fanaovana fanaka. Izy zao sasana aloha izy zao rehefa vita dia amin'ny arivo izay vao mandrandrana dia miaro torokely any amin'ny sivy alina izay vao matory. Ny fitadiavana ny taretra ny tena asa havitan'izy ireo dia tongotra ora maro isan'andro izany. Efa manana mpanjifa raikitra kosa izy ireo amin'ny tady izay vitany. Misy ny Ambodivona sy ny Andravoahangy alefan'izy ireo efa 100 ariary ny 5 metatra amin'ny tady. Mahavita eo amin'ny 200 metatra isan-kerinandro izy ireo. Ny vola miditra amin'izany miampy izay azo amin'ny fambolena no ameloman'izy ireo ny zanany 3 izay samy mbola mianatra avokoa. Herinandro raha mahavita dia indraindray isaka-tapa-bolana. Fa indraindray hoe elengelen'ilay asa kely mamboly sy ny karazany dia any tsy ahavitana isan-kerinandro. Any Andravangana terina. Efa manana client paka mihitsy izay, manana client mpandray. Rehefa tonga ity Ambodivona ny tady vokarin'izy mivady ao an-tranony eny Ambohidratrimo, lasa famatoran'entana izany, maharitra mandroso sy miverina ho an'ny mpitondra fiara makany Mahajanga ny tady 5 metatra. Amatorana entana to. Entana makany Mahajanga. Miarakaraky ny an'ny fiasa mavita 4 voyage dia vita. Ka tsy esorina rehetra. 3 fehezany iray zany 3 enina fehezany zany 2 Anaovana changement zany nampiasana an'ilay tady. Anaovana changement matorana entana. Asa tanana vita amin'ny taretra ary namboarina ho tonga tady, tsy misy fampiasana olona na mpanampy fa asa vitan'izy mivady. Saika mpanjifa azy ireo avokoa ny mpitatitra eny amin'ny toby fiantsonan'ny fiarakodia ny Ambodivona sy Andravoahangy. Vaovaon'ny finoana ny gadon'androany teto Madagasikara ny patriarka ny fiangonana orthodoxa Théodoros II, fitokanana sy fanokafana toeram-pitaizana zazak'amboty ny Andoran'ny Fotsy izay atao rahampitso no isan'ny antondiana, eo ihany koa ny fitokana toeram-pitsaboana ny Toliara sy fiangonana orthodoxa maro manerana ny Madagasikara noho ny hafaliany sy ny asambarana ity lehiben'ny fiangonana orthodoxa ity amin'izao fitsidiana faharoa taona eto Madagasikara izao. Nambarany ihany koa fa mivavaka sy mirary soa sy fahasalamana ho an'ny malagasy rehetra izy. Fa eo amin'ny pejin'ny kolontsaina kosa indray tsena eo amin'ny tontolon'ny kanto ny hetsika Libertalia Music Festival izay nanomboka tao anatin'ny hetsika ho maly tetsy amin'ny Parc Carleton. Tarika 4 no nanafana ny sehatra raha midika fifanakalozana traikefa sy dingana goavana ho an'ny artista ny hetsika izay miditra amin'ny andian'ny fahatelo amin'ity taona ity. Narindra Randredimanana. Ny loko haute musique no nentina nanokafana ny Libertalia Music Festival. Tsena ivelarany mpiantsehatra amin'ny tontolon'ny mozika izay nanisaka ny andian'ny fahatelo amin'ity taona ity. Ny tambour gasy izay nanokatra ny sehatra ary nahababo ny mpankafy tamin'ny fivelezan'ny aponga izay ny tarika. Namiratra tao anatin'izany Cynthia, ny vehivavy tokana tao amin'ny tarika. Tsy latsan-dàlana izany ihany koa i Jimmy sy ny aponga maranaka miaraka amin'ny mpitendrina.
nahafinaritra fa vitsivitsy kely fotsiny le tambour gasy ny tena nahafinaritra anahy dia le Jimmy koa nahafinaritra satria mbola zava-baovao sady hoe le batterie sy le percussion zany nahafinaritra be le izy. Mija zao tena misy mention spéciale mihitsy mija. Tondra énergie ngeza be mihitsy izy zany eo ambony scène eo natao hoe olona vitsivitsy ary izy eo ambony scène fa tena feno misy ny zavatra rehetrarehetra ny présence scénique tsy hoe ambakan'izany akory ny tarika hafa fa coup de cœur zany zay. Andriambavilanitra rampiango ny sehatra ny Libertalia Musique Festival imija sy Stéphanie niaraka tamin'ireo mpitendriny sy ny mpandiany. Fifanakalozana lehibe eo amin'ny sampanakanto sy ny manodidina azy ireo mihetsika. Fivoarana eo amin'ny fanomanana ny tsikaritra ireo artiste nanatrika izany. Midika tombony lehibe eo amin'ny lalana diavin'ny mpanakanto kosa ny Libertalia Musique Festival. Expérience hitako tamin'ity Libertalia ty dia le nahita n'ireo artista izay miangaly gadona hafa dia hafa mihitsy zany anatin'le fusion le izy dia zay zany hitako hoe expérience be tamiko. Ngeza be sambako aloha ny lalao tamina scène ngeza be ohatran'io dia tsara be. Nafinaritra fa ny andro moa zany ala dia tsy hitako hoe rira koto rira be. Mafinaritra ka nafana ihany na dia ririna ara ny andro. Milomano anatin'ny mozika avy any Atsimon'ny Nosy sy ny rock ny Libertalia Musique Festival mandritra ny 2 andro farany etsy amin'ny parka Anosy. Toerana vaovao izay misokatra amin'ny maro na ao anatin'ny atsika azy tonga nanamafana ny sehatra ny mpanakanto fa nanantona n'ireo mpijery ihany koa ny tarika izay nahitana ny Bakomanga sy Edgar Avatra ho an'ny omaly. Misona kosa ny tontolo ny asa fanaovan-gazety lavy ny andrerezin'ity asa ity nodimandry eo maleriva ny filoam-boninahitra ny CJD na ny Club des journalistes citoyens de Madagascar Mox Razafindra-miandra mpanao gazety isan'ny nanana ny maha-izy azy tamin'ny gazety Antsoratra Marika eto Madagasikara izy okobe Mox Razafindra-miandra ary azo ambara fa efa voky taona izy ondosy ny fahafatesana izao mirary fiononana feno ny fianakaviany sy ny fikambanan'izy olona malagasy izay tariny ekipa ny fampalamba vaovao iray manontolo sy ny fianakaviam-ben'ny Cool TV FM. Fa izay ihany koa ny ampitatsika eo amin'ny maresaka avy any ivelany atao anaty fanadihadiana manaraka ity ny ampitelo indray any Inde mijanona ho 10 degré C ny maripana ny antoerana hatreto tafakatra 510 no maty vokatra izany tsy misy vahaolana hatreto azon'ny mpitondra fanjakana raisina indrindra ny famahana ny olana ny fahatapahan-jiro lava tanatin'ny herinandro ny tombony tahan'ny fampiasana herinaratra vokatry ny fampiasana climatiseur ho an'ny isa-tokantrano fanahidina amin'ny sariny France 24. Mahery ny 500 ireo maty any Inde tato anatin'ny herinandro vokatry ny fiakaran'ny hafanana sy ny maripana eny toerana efa tapa-bolana izao mbola mijano 10 degré C ny hafanana ny faritra atsimo atsinanana ao Apatnam Andhra Pradesh ny tena voamafy amin'izany raha ny tatitra voaray avy amin'ny mpitondra fanjakana tafakatra 20 ny mponina maty ao amin'ity faritra iray ity. Vahaolana ndraisy ny mponina hatreto ny fandehanana eny amoron-dranomasina ny maraina hatramin'ny alina fa eo ihany koa ny fijanonana ety ivelan'ny trano rehefa matory amin'ny alina vokatry ny hafanana maivaivay ao an-trano. Olana mipetraka ihany koa ny fahatapahan'ny herinaratra tsy miato manomboka ny maraina hatramin'ny alina. Raha ny fanadihadiana natao ho an'ny New Delhi renivohitry ny faritra mahatratra 10 ora isan'andro ny délestage ny toerana. Mipetraka ho sakana ny fampiasana ny climatiseur izay mampitombo ny fandaniana amin'ny herinaratra tato anatin'ny herinandro. Tranga izay tsy nisy tahaka ity tranga ity tato anatin'ny 20 taona nateo aza ny fiovaovan'ny toetry ny andro samihafa sy ny vokatry ny fahasimban'ny tontolo iainana. Mandeha araka izany ny tsenan'ny climatiseur any Inde amin'izao fotoana izao. Ankilany ho an'ny tsy manan-katao sy ny fianakaviana sahirana miaina amin'ny zava-misy no azony atao hatreto. Ny fanjakana izay mbola tsy nanome vahaolana fa tsy ny famerana ny fivoahana amin'ny trano manomboka amin'ny 10 ora maraina hatramin'ny 4 ora hariva fa eo ihany koa ny fampiatoana ny asa ataon'ny mpiasa birao vokatry ity tranga ny toerana ity. Ny ampitelo indray ny isan'ny solombam-bahoaka manoana ny motion de déchéance mitaky ny fialan'ny filoham-pirenena Rajaonary Mampianina. Nahazo fampitandremana avy amin'ny senita kosa ny kandida iray izay nanao carte de visite misy soratra hoe kandida omaly taratasy fampivarotana mikasika ny tany ny seimady miisa 3 karazana
izay namidy ny seima tamin'ny taona 2000 tamin'ny orinasa Filatex no miparitaka amin'ny tambazotra sosialy amin'izao fotoana izao ary farany tany manodidina ny 9 hektara latsaka ny mbola azo ambolena amin'ny fatra vony andrefany Madagasikara raha nambarany avy eo anivon'ny PADR androany dia izay ihany koa no entina mamarina ny fampalamba avao isaorina ianao niaraka tamin'ny hatramin'ny faramay fotoananao indray raha mipitsy tahaka izao velona tompoko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Crée ton style avec Tio Sergio. Ny fampalalamba vao ny rahanao tamin'ny Soka Vitre, Baolay, bijouterie Tio Sergio.